ilaina zany amin'izao salon zao dia manome fahafapoan'ny mpanjifa izay manome an'ny télé zany hoe ny zany prix an'ny décodeur amin'izao amin'ny teny zao dia 0 ariary tsy mandovory moa zany manao ny faharoa manakarak'izay izay ihany koa no voalohany indrindra nanao ny télé numérique dia zany avantage afaka omenay daholo zany rehetrarehetra zany ny tena tsaro mariany ihany koa ny anay tsy mila antenne le hitanareo boribory ngeda be ny andalana ireny fa io antenne zay efa mahazatra anao ohatrano ihany io ny afaka ampiasaina dia mipetraka amin'ny décodeur dia iny décodeur dia azo chaîne any ivelany ianao anisany ihany koa mampiavaka amin'ny décodeur anay afaka mi-enregistrer afaka enregistrenao ny émission afaka jerenao izy avy zany hoe za zany miincité antsika tsirairay hoe aleo makany politika manontany na ihany koa eto ami'sama eto aminay dia tena mirehetra zany hoe matongava teny ami'sama hijery malala zany hoe tolotra ahoana zany tolotra olaina zany satria tena mety ho antsika tsirairay ary tsy azo ho amin'ny malagasy iray manontolo ny fifaninanana zay aloha décembre iary fa zahay dia anisan'ny voalohany nanao numérique samy teny ihany koa zay fa zay dia mora dia mora zay satria araka ny tenaiko anareo teo 0 ariary ny anay raha manao abonnement izy eo ihany koa 15 000 ariary ny anay no 10 ariary ny miditra amin'ny tolotra aminay nefa any amin'ny sasany zany vidina décodeur nefa atao aminay zany efa tafiditra anao zay efa ao anatiny zay tombontsoa ho an'ny olona raha miditra ny compte zay efa misy ny antony moa zany dia zao zay fahafapomenay ho an'ny vahoaka izay ho an'ny malagasy iray manontolo dia ahafahany tsirairay mivelatra ho amin'ny tsy eto Madagasikara reny ihany fa ho an'izao tontolo zao araka ny voalazatsika misy ny chaîne zay milatsaka vo any ivelany misy chaîne zay ahitantsika any ivelany noho izany tsika zany tsy voatery hoe jery akaiky loatra hoe eto Madagasikara ihany fa mba mijery ny any ivelany ihany koa mamalala ny any ivelany hoe inona ny zava-misy any zany koa tsy midika hoe alaina tahaka ny any fandarantsika manao hoe tsara ny any tsara tsy fa tsara fotsiny hoe malala ny any ivelany izy ary tsy latsa-dava ny ivelany tsika fanentanana ho antsika tsirairay amin'izao zany zahay dia aty amin'ny Centre de l'Habitat dia manentana antsika rehetrarehetra hitsidika ny trano heva ny bolaina ianareo ihany koa izay tsy afaka mandalo aty misy ny atao hoe chaîne canal 99 amin'ny Blue NTV zay efa mpanjifa amin'ny Blue NTV zay ahitantsika ny zavatra miseho rehetra aty amin'ny Salon de l'Habitat dia hitantsika ao anatin'io canal 99 io amin'ny Blue NTV